roso amiloha hevitra fa isika ady amin'ny kolikoly efa niresantsika tetry tamin'ny herin'indroany fa mbola betsaka ny mpanaraka nangataka fanampim-panazavana ary tena mahitsy ny fanontaniana. Afa-po amin'ny asan'ny Bianco ve ianareo Andriamatoa Filoisany raha misy tokony ho hatsaraina, inona no hatsaraina raha misy tokony hanohanana azy amin'ny lafinina. Président. Ny ady amin'ny kolikoly dia tsy maintsy atao aro atoko lara-pamehana. Ny aingy zany any amin'ny fanaovana concours aloha na fifaninanana na io hiditra polisy na gendarme na mpiasa-panjakana amin'ny akapobeany. Mantantenitsika hoe maninona moa misy tsy matoky tsy izy rehetra fa ny apahany amin'ny fitsarana ny mpitsara ny vahoaka. Ny antony dia na fidirana any amin'ny enamina ohatra fatapoko fatam-pirenena fa any dia efa mitomboka ny kolikoly. Rehefa hiditra mpiasa-panjakana ianao tsy maintsy mandoa volo voray io mpiasa-panjakana. Hiditra magistrat ianao ny akamarony tsy maintsy manao kolikoly vao tafiditra magistrat. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahany zareo mamerina ny investissement satria mitady vola izy, ao mivarotra tany, ao mivarotra fiara. Zay vao tafiditra mpiasa-panjakana na tompona raikitra ambony eto anivon'ny firenena. Za zany dia manome toky aloha voalohany fa ho ataoko mangarahara tanteraka daholy ny fifaninanana rehetrarehetra hidirana mpiasa-panjakana amin'ny akapobeany eto Madagasikara. PDB tamin'izany tety faritra fanatra amin'ny olona hiditra sase-femme mariny dia miteny zay ozy izy monsieur le président angatahana 10 millions 2 millions d'ariary aiza ny ahitana 2 millions d'ariary. Zany zany le tena mampikaikaiky mampijaly ny vahoaka mihitsy. Mikasika ny Bianco mila mafisiny mafisina bebe kokoa ny fisin'ny Bianco io tokony melipatrany io tena makany amin'ny ratsamangaiky rehetrarehetra asiana ratsamangaiky satria ny kolikoly io tsy eto Renivohitra ihany na tanan-dehibe ihany ka tokony misy dénonciation atao ho an'ny olona rehetrarehetra zay voakasiky ny kolikoly amafisin'ny Bianco dia omena tena alalana tanteraka mihitsy ny Bianco. Misy zavatra tokony hatsaraina aloha ao za mahita hoe tokony eo anivon'ny Bianco ihany dia efa afaka asiana ny fitsarana satria zareo ny manao enquête fa tsy alefa any anivon'ny tribunal fotsiny tsony fa eo anivon'ny Bianco mila hatsaraina rafitra mba afatsika miady an'ny kolikoly manerana ny Madagasikara. Président Ravalomanana, ady amin'ny kolikoly Bianco hatsaraina ve? Ny atao hoe kolikoly dia tokony ho fantatra tsara aloha ny définition. Ny atao hoe kolikoly dia fifanarahana olona roa na telo miafina izay tsy mitondra zavatra mahasoa amin'ny vahoaka. Misy zavatra miafina anankiroa mifanarahana eo olona roa dia ireny olona ireny manao zavatra tsy mety izay manimba ny fiarahamonina na tombotoim-bonana. Zay ny corruption. Fa na izany ara azo atao tsara aloha mampanao azy hoe manao communication aloha isika. Communiquer nareo zao zao zavatra misy eto be ny kolikoly amin'ny gendarmerie, be ny kolikoly amin'ny fitsarana, be ny kolikoly zao dia ampanaovina azy le communication. Dia rehefa avy eo ampanaovina formation izy na éducation. Formena aloha izy. Zao aby ny zavatra tsy azonareo atao. Izy mandahanareo fa tsy ireo olona any Amerika ireo na any États-Unis ireo na any France ireo tsy mandray an'ilay commission. Ohatra zao banque mondiale raha mitondra cadeau dia tsy mahazo mihoatra $20 ny cadeau meno anahy. Mba limité hoe tiana azonareo atao dia tsy kolikoly izy amin'izay fotoana izay fa mba cadeau. Dia ohatran'izany koa atao aloha zany ny communication dia amena l'éducation anazy hoe zao ilay izy dia avy eo sanctionner izy afa tsy mety. Zay ny tokony hitondrana an'izy io. Namorona ny Bianco voalohany teto Madagasikara ny tenako. Ary niasa niaraka tamin'ny expert avy any ninona ity izy avy any ivelany hoe ahoana ny tokony azo atao. Ny firenena tena tsara indrindra tso amin'ny adiny kolikoly dia zareo norvégiana. Dia izay zany tiako resahana hoe ny Bianco aloha ny mpiasa amin'ny Bianco zany tsy atao ampitahotra fa tokony miasa miaraka amin'ny mpanao communication. Ny Bianco raha vao maniditra trano fa tsy miasa miaraka amin'ireo le mpanao gazety sy le mpanao caméra misy foana io. Fa ny nareo mpanao gazety mpikirakira io mahita zavatra tsy hitan'ny olona nareo.
dia am'izay la zany hoe tandremo tsara fa tiana ataonao fa corruption zay fa re tiana ataonao cadeau izy ary teny tonga zao ny voalohan'ny taona ozina tonga ny krismasy 25 décembre dia tsy ame cadeau anao fa zay nefa hita hoe 25 décembre azo atao mame cadeau fa mbo latsaky zao fa ny sasany tsy cadeau tsony zay zany natao azy dia asiana fanamboarana io aiko io voaka malagasy minonareo afa raha tsy vity kolokolo io a tsy azoko